Miziroziry amin'ny heviny amin'ny mamaro anisa azy eo anivon'ny anteny mera-pirenena ny vondrona mapara ka izy ireo no afaka manolotra ny anaran'izy ao Prime Ministre. Ny PMP tsy akila ny vonona ifampiresaka amin'ny fanolorana ireo anarana izay ho lehibe ny gouvernemanta. Mazava izay fa tsy mbola misy ny marimaritra iraisana hatreto. Mandeha ny feo ankehitriny fa efa honosy be ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mandiso ity vaovao miparitaka ity kosa ny eo anivon'ny zandarmerie-pirenena sy ny polisy miaro ny sisitany Madagasikara. Telo volana sy 7 andro teo aorian'ny zava-nitranga ny 20 janoary farany teo miantony eo ampelantanan'ny fitsarana Andrarabombo izay nafatesana ankizy roa. Antony politika no tsy mampandroso ity fanadidina ity araka ny fanambarany zandarmerie-pirenena androany. Ary farany, Hercule, biby goavana any États-Unis, manana halavana maherin'ny 3 metatra ary milanja 8.700 kilao. Malany 9.4 kilao isanandro ity liona goavana ity. Biby izay niompiana hatramin'ny vahakeliny. Tafiditra ao anatin'ny zava-bita miavaka voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Guinness. Ny andindiny avy hatrany. Il est un rituel de beauté pour les cheveux secs que rien ne doit déranger. Garnier crée le shampoing merveilleux ultra doux aux huiles nutritives d'argan et de camélia. Instant merveilleux, mousse généreuse, les cheveux secs se transforment en une merveilleuse matière, brillante, féminine. Nouveau shampoing merveilleux ultra doux. Garnier. Hoantsika eto Antananarivo sy ny manodidina tonga indray ny fotoana lehibe sy goavana croisade lehibe de lehibe mitsangana ho amin'ny voninahitra ny asabotsy fadiminy volana avril ho avy izao amin'ny 7 maraina tsy diso etsy amin'ny kianja anaiky Samahamasina dia anatanteraka fitoriana filazantsara lehibe tsika arahana vavaka fanafahana vavaka ho fanambinana ny fiainanao ho vavaka ho fanasitranana anao ho vavaka hanakisahana ireo tendrombohatry ny olana eo amin'ny fiainanao. Ny asabotsy fadiminy volana avril ho avy izao amin'ny 7 maraina tsy diso etsy amin'ny kianja anaiky Mahamasina hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriarimalala sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny trano fivavahana vahaololika mitsangana ho amin'ny voninahitra. Saronao ve miala amin'ny fampianaran-diso aoka izay ny fitaka rehetra inona ny marina mitoy ary ny fotoanantsika ny sabotsy 5 avril ho avy izao amin'ny 7 maraina ihany ao amin'ny trano malalaka LTC complexe Ampeflo sy afeniko anao ny marina sabotsy 5 avril amin'ny 7 maraina ao amin'ny trano malalaka LTC complexe Ampeflo tsy maintsy mandresy ny fahamarinany Tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy ampanajana no hiara-bananao sy hanasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no mboatsika ny fampahalalam-baovao sakana tsy voany anaran'ny Prime Ministre hatramin'izao ny fifandirana misy eo amin'ny filohampirenena Rajaonarimampianina sy ny filoha teo aloha ity farany izay miady varotra amin'ny tsy maintsy ankatoavan'ny filohampirenena ny anarana tolotry ny Mapara. Ankoatra ireo anarana efatra vaovao natolotry ny Mapara voatonona ihany koa ny anaran'ny Joanita sy Tinike Roberto. Ny PMP tsy andany milaza fa izy ireo amin'izao no manana ny maro anisa. Sombavambahoaka maherin'ny zato no mivondrona ao amin'ny PMP ka nanolotra ny anaran'ny Julie Etienne fanatediana hoentiny isitraka Ravony Arsan. Tsy nahita tsoa hatreto ny fifampitiniana maro samihafa mikasika ny fanendrena ny Prime Ministre. Samy miziriziry amin'ny heviny ny Mapara sy ny PMP, ny Mapara izay manamafy hatrany fa izy ireo ny manana ny maro anisa ao amin'ny anteny mera-pirenena. Nambara nisy olombava-bahoaka avy amin'ny vondrona io fa ny majorité primaire izay navoaka ny CES antokony angana fa tsy ny fivadiana palitao misy amin'izao izay manatevin-daharana ireo olombava-bahoaka mivondrona ao amin'ny PMP. Akoatra ny Edgar Zafindrava izay filohan'ny délégation manoka an-tanàna Antananarivo teo aloha no candidat filoham-pirenena no tohanan'ny TGV ihany koa ary tsy nahazo afa-tsy 4.5 vato.
eo ihany koa i Marante Jean de Dieu filohan'ny vondrona mampara ankehitriny ity farany izay solombavam-bahoaka lany farany teo ary tanàna-kavanana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Mbola niverina indray ny anaran'ny Horace Cassien, sekretera jeneraly ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga voalohany. Eo ihany koa Hussein Abdallah, voatontona ihany koa ny anarany Joanita Daimananjara, solombavam-bahoaka mapara no ministry ny fahasalamana teo aloha, ary ny anarany Tinoke Roberto, solombavam-bahoaka avy any Toliary, ary saika misy anarana vaovao mivoaka foana isan'andro. Isan'ny mampitarazoka ny fanendrena ny Prime Ministre ny tsy fitoviany ny fomba fijery eo amin'ny firenena sy ny filoha teo aloha. Ity farany izay mametraka trano fepetra sy manery ankolaka ny filoham-pirenena anendry Prime Ministre izay metimety aminy. Lisitra iray mihitsy no natolotry ny mapara tany amin'ny filoham-pirenena, saingy mafavy izy ireo amin'ny tena votoatiny. Manoloana an'izany, tsy mipetra-potsiny ny PMP fa naneho ny heriny ihany koa. Misy solombavam-bahoaka avy amin'ny GPS sy mapara efa nanatevin-daharana azy ireo amin'izao. Solombavam-bahoaka maherin'ny zato no nivondrona ao amin'ny PMP, tsy niozongozona tamin'ny heviny izy ireo fa i Julietiana trano no natolotry ity vondrona ho Prime Ministre. Efa herinandro izao no nanaovana soniny taratasy manolotra ny Julietiana ho Prime Ministre io. Mbola mahakasika izay fanendrena ny Prime Ministre izay hatrany mazava ny lalam-panorenana fa izay antoko politika manana ny maro anisa no manolotra ny Prime Ministre. Na tsy mbola mazava ary hatramin'izao ny satam-bifeny mapara, miziriziry amin'ny heviny hatrany ny mapara fa izy ireo no manana ny maro anisa ao amin'ny anteny miram-pirenena. Mbola tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy izy ireo raha anaiky ny fifanantonana amin'ny PMP amin'ny fanolorana ny anaran'ny Prime Ministre. Fanadihadina. Efa hita zany fa ny mapara no betsaka indrindra ao anatin'izay Assemblée nationale zay dia mazava loatra fa ny mapara ny tokony anome an'izay anarana Prime Ministre ary nisy ny fifanantonana, nisy ny resaka izay efa natao ny bureau politique ny mapara tamin'ny rehetrarehetra dia efa lamina zay andry zareo zay satria zahay tsy miditra amin'izay fa araka ny tenenina teo hoe misy ny bureau politique amin'ny mapara dia zareo no efa nanolotra n'izay anarana Premier Ministre zay ary efa niresahana tamin'ny filohan'ny République sy ny député namana rehetrarehetra dia ho hitatsika eo. Miteraka resabe amin'ny statut mapara zay plateforme ve mapara sa groupement politique sa parti politique ny farany ty mantsy ny tena filoha rajonary mampiana fa miainga amin'le approche parti zany le proposition na Prime Ministre aiza ho aiza no avy mapara zany par rapport amin'ny zavatra dia miverina amin'izay ihany tsika hoe manana ny olona ny bureau politique amin'ny mapara dia ry zareo angamba mamaritra izay zavatra izay satria ry zareo no tena mahafantatra sy afaka mamaly an'izay fanontaniana izay. Misaotra tompoko. Nanambara androany avy amin'ny vondrona manohana ny filoham-pirenena na ny PMP fefahazo heverina ny sy ny fifanantonana sy ny fifampiresahana eo amin'ny vondrona roa tota-pifanandrina eo amin'ny fanolorana ny anaran'ny Prime Ministre dia ny mapara sy ny PMP. Anarana maromaro avy amin'izy ireo araka izany no mety hivoaka amin'izay fifanantonana izay araka ny toromarika nomeny ny filoham-pirenena mialohan'ny Niangany teny Ivato ny alatsinainy farany teo. Hiltasinjo. Toromarika no nomen'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina talohan'ny Niangany azo any Bruxelles ny alatsinainy lasa teo. Ny fifanantonan'ny vondrona roa tonta ahafahan'izy ireo anolotra anaran'olona izay ho Prime Ministre. Olona izay nomariany tsara fa afaka hanatanteraka ny politika mpanjakana napetrany. Dia ho iaho hoe fadiny tsy manino melany na mbola miresaka amin'ny mapara ihany koa fa dia zao miandry anarana fa rehefa tonga ny anarana ka mifandraika amin'ilay foto-kevitra hoe Prime Ministre zay afaka miara-miasa amin'ny filoha, afaka manatanteraka ny politika zay napetrany, afaka manatanteraka ny fanampy zay nataon'ny filoham-pirenena, ny filoham-pirenena ny fidim-bahoaka anke nanao fanampy tamin'ny vahoaka. Manoloana izany, nanambarany avy amin'ny vondron'ny solombavam-bahoaka tsy miangana ao anatin'ny PMP androany fa efa samy naneho fahavinonana anao izay fifanantonana izay ny roa tonta. Mety hisy ny marimaritra iraisana ivoaka raha toka iroso amin'izay fifampiresahana izay satria efa tsy misy ihany ny vondrona politika maro anisa ao amin'ny tsy androm-panjakana ity. Ny fahitako azy aloha na any amin'ny mapara na any amin'ny PMP fa efa misy izay fahavononana firesahana zay
ary ny any filoha ny firariny dia ny iresana ny isiny zay fampiresahana zay indrindrandrindra mialohan'ny fahatongavana. Mety ho tonga amina hoe amin'ny olotra anaralavitra isitra ray avondrona tsika fahitako azy aloha mety tso iray fa fahitako azy koa mety le anarana fefanalefa mety tsosolo ao anatin'izay zavatra zay. Nisy io arivo io ny fivoriana fandaminana ny paikady anatiny ho an'ny PMP teny amin'ny ANC Hotel Ivato. Fivoriana izay tsy azo ny mpanao gazety natrehana fa fantatra kosa fa hijerena ny fandaminana tokony atao manoloana io toromarika ny filoham-pirenena io. Fa tsy mbola niova kosa ny fomba fijerin'ny Etazonia ny zavanitranga tamin'ny taona 2010 ka niakara ny filoha teo aloha Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana ny teteza mita. Na izany azy mankatoa ny filoham-pirenena ankehitriny ny firenena Amerikanina ary naneho ihany koa ny etetan'izy ireo momba ny gouvernement izay hitsangana eo. Nilaza ny sekretera-panjakana lefitra Amerikanina Robert Jackson omaly teny amin'ny Masovony teny Andranomena fa tsy anjaran'izy ireo no manapa-kevitra mahakasika izay fanampanazavana. Sindriakolaka sa fitsabahana mivantana amin'ny raharaham-pirenena malagasy samy nanana ny nandikany faneho-kevitry ny vice-sekretara amerikanina misahana ny Afrika omaly avokoa ireo gazety mpiseho isan'andro androany. Raha ny fanazavana nefa karazany etaeta ihany any Robert Jackson manoloana ny mpanao gazety teny Andranomena izay nilazany fa tsy voatery ireo tafiditra tamin'ny nambaran'ny amerikanina fa fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2010 ihany no afaka ao anatin'ny gouvernement. Ny zava-dehibe isan'ny nambarany ankiu de ny faneken'ny amerikanina ny fahefan'ny filohan'ny république. Nous reconnaissons le président, on a reçu à Washington, j'ai eu des entretiens avec le Premier ministre et nous croyons que les personnes qui ont participé au coup d'État ne sont pas nécessairement les meilleurs choix pour participer dans un nouvel gouvernement. Mais ce n'est pas à nous de dicter la composition du gouvernement. Encore une fois, j'aimerais répéter que c'est un malgache de mettre le gouvernement et nous espérons un gouvernement représentatif en place. Arak'izany, tsy miova ny hevitra États-Unis momba ny zavanitranga tamin'ny taona 2010. Tsy mitombina kosa ny lojika ny mpanao politika amerikanina ity noho ny filazany fa manohana ny filohan'ny Républicaine Madagasikara nefa tsy mankatoa loatra andreo olona nitolona tamin'ny taona 2010 ho ao anatin'ny gouvernement. Ny filoham-pirenena ankehitriny izay nivoaka ihany koa tamin'ny tolom-bahoaka tamin'ny taona 2010. Momba ny AGOA kosa indray, miandry ny fepetran'ny gouvernement izy ireo andinika ny mety atafiditra ny Madagasikara amin'ireo firenena afaka manondrana entana eo anivon'ny AGOA sy ny fanampiana avy amin'ny Millennium Challenge Account. Fepetra mahery ny 12 ihany koa no mbola anivanana ny Madagasikara ka isan'izany ny fanajana ny fahasamihafan-kevitra politika sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Malaza ao Nosy Belleville hatramin'ny omaly fa hoe efa any an-toerana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nitondra fanazavana kosa ny tompon'andraikitry ny zandarmariam-pirenena tany an-toerana fa resaka fanakorontanana saim-bahoaka ny nielezan'izany feo izany ary efa nanamarina izany ny teny anivon'ny polisy ny sistany teny amin'ny serana Tsambo sy ny serana mpiara-manidina izy ireo ary tsy marina velively izany vaovao izany no tsy mitombina ihany koa ny tranga tokana mety isehon'ny fidiran'ny olona iray antsokosoko any an-toerana dia ny Sambo amin'ny alala ny fidirana amin'ny faritra tsy misy serana Tsambo ho ny fanazavana nomen'ny kapiteny iray komanda ny zandarmariam-pirenena any an-toerana izay azonay tamin'ny Antsoatarby androany. Fanotokanana androany kosa ny tahirim-bolam-panjakana ho an'ny ministera misana ny fampandrosoana ny ambanivohitra nahitana ny ministera ny fambolena ny fiompiana ny ala ary ny jono andray an-tanana ny 7.5 ny mpiasa-panjakana rehetra eto Madagasikara ity ivitoerana ity tetikasan'ny tahirim-bolam-panjakana atoato ny ametrahana ivo iraisan'ny komina nanamorany ny fitantana ny volam-panjakana iltasinjo. Mpiasa-panjakana Roalina Mahery no tsy hilahatra vola eny Antanina Renina intsony manomboka izao. Ny 3 avrily izao no isokatra ho an'ny mpiasan'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana, ny ala, ny rano ary ny jono ny tahirim-bolam-panjakana ho an'ny ministera misahana ny fampandrosoana ny ambanivohitra.
ireo ministera efatra ireo izay ahitana mpiasam-panjakana 777 sy 2 alina na ny 7,500 ny mpiasam-panjakana malagasy rehetra. Eo amin'ny lafiny fikirakirana antota-taratasy, anafaingana ny famoahana ny vola eo anivon'ireo sampandraram-panjakana efatra ireo ny fisiany tsy ivitoerana ity, ikarakara ny famoaham-bola avy amin'izy ireo, na eo amin'ny fandoavana karama, na eo amin'ny fandoavana ireo volan'ny tolobary-panjakana, na eo amin'ny fampiozinana ny asa andavanandro. Mikasika ny fitandrona ny fahalemana, manodidina ny ivitoeran'ny tahirim-bola ho an'ny ministera misy ny fiaraha-miasa amin'ny polisy pirenena ho an'ny eto Andrenivohitra, any amin'ny faritra kosa no mbola mametraka olana. Vondrom-boka tsy njara-pahefana ny ambanivohitra rehetra any, tsy tonga ho azy ihany ireny vola ireny, fa tanterina ireny, alaina any amin'ny tanan-dehibe ireny dia tanterina, ary tsy atao aizy ireny fa ao an-trano no tahirizina, ka dia miantso fiaraha-miasa izahay, ary antenaiko fa isy ny fepetra entitra tsy maintsy horaisina ny amin'ny fiarovana anazy ireny, satria raha tsy eo izay fiarovana izay, raha tsy eo izay antoko izay dia tsy maintsy andray fepetra ihany koa, satria tsy azo atao bouclier humain na inona ny mpiasan'ny tahirim-bola-panjakana malagasy. Izy atsoatsy ny fionany eo amin'ny tompona andraikitry ny mpitandro ny filaminana sy ny avy amin'ny tahirim-bola-panjakana andiniana ny fiambenana any amin'ny faritra. Fa ny angaviana kosa angamba ny tio any amin'ny faritany izay efa natsidika teo ihany moa tamin'ny kabary, satria ny any moa izany dia be da be ny sampandrarahany tahirim-bola-panjakana manerana ny nosy mba hangatahana izay fiaraha-miasa izay foana, satria hitanareo ilay vaovao mampahalaitany perception principale na lala mahitsy iny mba tsy tiana intsony ny iverenany ireny na eto Antananarivo na any amin'ny faritany, farasanatria izy ireny miverina dia tsy maintsy andray fepetra izay mifanaraka amin'izany. Mitentina 520 sy 200 tapitrisa ariary mahery ny nametrahana ity ivitoerana ity, ka ny 750 tapitrisa ariary no nanarenana ny trano natolotry ny ministeran'ny fambolena ary ny 700 tapitrisa ariary ametrahana ny kojakoja informatika. Ivadika pejy afakosa indray isika bomba sy grenade 3 arivo no saro ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny taona 2024 raha ny fanazavany komandy ambony zandarmaria pirenena androany. 3 volana sy 7 andro aty aorian'ny zavantranga ny 5 janoary farany teo vao narenesana vaovao ny zandarmaria pirenena nilaza ny toy ny fanadihadiana mahakasika ny rarabomba na afatesana olona tetsy Anosy androany ny jeneraly Ravalomanana efa natolotra ny fitsarana avokoa ireo antotaratasy mahakasika ny toy ny fanadihadiana Andriana Rajohnson. Ankizy roa no matin'ny grenade ny boka ny 15 janoary farany teo. Hatreto tsy nahitana mangirana ny raharaha raha ny isan'ny olona voasambotra na ny efa niditra amponja. Na izany aza, misy zotram-panadihadiana maromaro teo am-pelatanan'ny mpitandro ny filaminana. Hatreto anefa, mbola tsy mitondra any amin'ny valin'ny marina sy ny mangarahara izany raha ny fanazavana azo, saingy tsy fantatra ny atsipiriany. Isan'ny tombana nitondrana ny fanadihadiana ohatra ny firaisana tsokombakomba nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ireny raharaha bomba ireny. Tsy io anefa ny pista tena misongadina ankehitriny fa ny fidiran'ny raharaha politika sy ny mpanao politika no hita fa mitombona kokoa. Miantona eo am-pelatanan'ny fitsarana amin'izao ny raharaha. Bomba teo mamasina iny eka hoe iny dia miady amin'ilay mpivarotra izy nanao an'izao mahatonga an'iny fa zavatra resaka politika iny tsy haiko aloha izay mbola olona tsy resy lahatra amin'izany ary tafiditra ao anatiny le hoe oka tsy atao io fifidianana io, oka tsy proclamena io résultat io, vadika izay mantsy izy taty afara dia nisy an'ireny korotana tany Tomasina Diego dia ny faratany Majanga reny eto Antananarivo dia efa hivoaka zay anao an'izao zay fa aza avoaka io valim-pifidianana io, tafiditra ao anatiny daholo izay rehetrarehetra zay. Ka resaka politika ilay izy ny olona eto amintsika ao zany dia misy resaka foana hoe apaisement politika sy ny sisa dia eo ianao dia efa manomboka voasakany ianao raha vao miezaka manao an'izay zany dia misy olona tsy omena ilay olona dia ny any azonay atao alefa amin'ny tribunal ny dossier dia anjaran'ny tribunal zany mamoaka mandatra décision zay rehefa avy eo raha ohatra ka mbola misy zany anohizana an'ilay fanadihadiana rehefa avy eo. Tokony ho fantatra vetivety hatrany am-boalohany ny valin'ny fanadihadiana sy ireo navanona ny loza, saingy noho ny aretana nahazo ilay vehivavy nanatrika teny an-toerana dia naharitra izany. Amin'izao fotoana izao miahiahy hatrany ny mpanao famotorana. Raha ohatra olona hoe ty mpivarotra dia ty apetrao tsy handrainy mihitsy izy raha tsy olona fatana nanfatokisana ilay olona nametraka n'ilay paquet. Fa tsisy an'izany tonga dia hoe ty tazomina dia tazomin'ilay olona tokoa izy tsisy anamarina hoe iny ty zavatra ty mbola ao anatin'ny fanadihadiana daholo izany. Fa ilay madama tamin'ny fotoana anaovana fanadihadiana tamin'izay fotoana izay mbola tsy afaka miteny fa mbola marary be.
Ny fitsarana araka izany no andrasana amin'ny fitohizana na tsy ny fanadidina amin'ireny raharabomba ireny. Raha ny fanazavan'ny jeneraly Ravalomanana hatrany dia ny tsy maty manota teto amin'ny firenena no mahatonga ny fiverimberenan'ny tranga tahaka ireny hatramin'ny taona 2024. Eo amin'ny tontolon'ny fandriampahalemana kosa indray misy ny resaka mandeha fa mety hisy fanavaozana anambarana ny zandarmariam-pirenena amin'ny folo alin-dahy. Tsy mankasitraka izany ny komandy ambony zandarmariam-pirenena ankehitriny. Ny zandary toy ny pôlisy izay fantatra fa tsy ampisy eto Madagasikara manoloana ny isan'ny mponina sy ny velarantany. Ady hevitra lehibe ny mahakasika ny mpitandro ny filaminana sy ny asany androany nandritry ny fanamarena ny andron'ny zandarmariam-pirenena tetsy amin'ny tranombokim-pirenena Anosy. Nandriana Ratsanson natrany. No safidiana manokana ny andron'ny 2 aprily hankalazana ny andron'ny gendarmerie izay noho ny daty manatantara teto amin'ny firenena. Ny 2 aprily tahaka izao no nandraisan'ny jeneraly Ratsimandrava ny fibekonan'ny gendarmerie efa ho 570 taona lasa izao. Tamin'izany fotoana izany mbola kolonely ny tenany. Manamboninahitra ny gendarmerie-pirenena efa niantsoroka ny asan'ny filoham-pirenena. Fanakekezana vahoaka sy famerenana ny fahatokisan'ny gendarmerie no tanjona. Ny fantoka kokoa tamin'ny isan'ny zandary miasa eny anivon'ny commune izay nampitaraina ny kamaroan'ny ben'ny tanàna nanatrika teto ny ady hevitra. Araky hita masonay raha jerena eny atoerana dia tsy proportionnelina amin'ny sady vahoaka ny fanotamisy anay ny nombre ny personnel ka zay zany mety diso ny fomba fijerinay matomboky mampina izy ireo satria jauna rosomitsanina ihany. Raha ny isa ankehitriny, raha empahadiminy zandary tokony iasan'ny fandriampahalemana eto Madagasikara ihany no ananantsika. Vokatra izany, zandary malagasy iray no misahana mponina 700 sy 2,000 isa. Raha toka zandary iray misahana mponina 500 no fenitra iraisam-pirenena. Sosikevitra narosan'ny komandin'ny zandarmerie-pirenena nandritra izany ny ampetsehina ireo mpitandro ny filaminana rehetra ny fanampariahana azy ireo, na dia narosan'ny olona nasaina aza teto ny fanomezana fitaovam-piarovan-tena ny andro masompokon'olona. Ankoatran'ny fampiratiana fitaovam-piadiana eo ampelantanan'ny zandary amin'izao fotoana izao dia nisy ny fampisehoana nataon'ny zandarmerie-pirenena momba ny asany rehefa manao ny asany izy ireo. Entonay kosa dia tsy maintsy hisavana ny malina an'ilay tomobila sao dia mbola misy zavatra mampiay ahy. Ao anatin'izany tsy maintsy misy foana ny ampiny. Ary rehefa anokatra an'ilay kofra dia maka brio aorian'ilay olona izy sao dia misy zavatra mipoaka ao. Dia tesitena aloha ilay kofra. Raha sana tsy misy zavatra mipoaka izany dia ilay olona aloha no maratra voalohany. Zay vao mandeha fisavana ny kofra. Rehefa tsisy ninona dia mandeha miala ny zandarma. Tsy manaiky ny ampijanonana ny gendarmerie amin'ny asan'ny komandin'ny gendarmerie. Fanovana amin'ny fomba fiasany tokony apetraka mazava raha nambarany. Nametraka fanamby amin'izay saha anao ny fanovana takin'ny vondrona iraisam-pirenena jeneraly Ravalomanana androany. Anisan'ny votrana androany koa ny sosikevitra hizarana ny fari-piadidian'ny polisy-pirenena sy ny zandarmerie-pirenena ao anatin'ny komina iray. Nanamafy ny jeneraly Ravalomanana fa manao ny asany araka ny tokony ho izy ny zandary. Manapirovy izany, zandary 2 no maty ary 4 no naratra amin'ny atombohan'ny taona 2012 sy 2000. Tato anatin'ny iray volana sy tapany ihany koa izao amin'ny faritra iadidian'ny zandary eto Analamanga, tsy nisy ny asan-jolahy raha ny fanazavana nentin'izy ireo. Vavao mahakasika ny toetry ny andro kosa indray, olona 3 no namony ainy, 7 kosa no tsy hita ary nahatratra hatramin'ny 730 sy 500 ireo trabona vokatry ny fandalovana ilay rivo-doza ilaina teto amintsika raha ny tatitra avy amin'ny BNGRC androany tamin'ny 4:00. Efa nialan'ny Madagasikara kosa ilay rivo-doza ankehitriny ary tany amin'ny 520 sy 200 km avaratra andrefa ny Morondava no nisy azy ny maraina teo. Ny ady amin'ny fiakaran'ny rano, ny fanafody ho an'ireo trabona, ny sakafo sy ny rano fisotro madio ary ny masomboly sy ny fanadiovana ny tanàna no imasoan'ny rehetra amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Zany hoe akoatran'le taritra efa azokatra amin'izay zany dia zana mandeha amin'ireny tany izay mitokamonina reny. Zany hoe tandroany zany niasa zany ny avion androany zao dia mandeha mamonjy n'le toerana izay somary lavidavitra na mitokamonina reny.
dia araka ny fanangonam-baovao azotsika zany zao dia eo amin'ny totaly eo amin'ny 500 sy 1000 eo zany ny traboina zany am'izao zay zany tena hoe dia misy moa zany sekoly ohatra hoe sekoly anankiroa simba misy koa reny le hoe tranon'olona tsotra meo amin'ny 200 eo zay simba ihany koa dia ny fahavazana amin'ny fambolena moa zany tena betsaka koa satria mahatratra any amin'ny 5,000 hectara any zany fahavazana amin'ny fambolena am'izao ao anaty rano zany le tanimbary. Eo amin'ny lafiny fiarikarena kosa indray mahatratra afito eny amin'ny vidin'ny fitaovana nentim-paharazana ampiasaina omby sy herintsandry ny fitaovana mandeha amin'ny motera na motorize ampiasaina amin'ny fambolena indrindra ny fambolem-bary. Maro anefa ny tombontsoa amin'ny fampiasana ny fitaovana motorize na dia mbola tsy mifanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny tantsaha rehetra zany fanadihadiana. Ny 20 isanjaton'ny malagasy no ambara fa tantsaha mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ho fampivelaran' izany sehatra izany maro ny fanavaozana efa nisy na teo amin'ny fampitaovana na teo amin'ny fomba fambolena ho an'ny fambolem-bary manokana na dia ho aza ny fanatsarana tamin'ny alalan'ny ketsa 7 andro ilana fitaovana maro ny fanatanterahana izany. Tsy ireo tantsaha rehetra nefa no afaka hanjifa ireo fitaovana manaraka ny teknôlôjia vaovao toy ny motoculteur sy ny tracteur ho an'ny toeram-pivarotana iray notsidianay. Mahatratra 5,3 ariary ny fitambaran'ireo fitaovana toy ny angadin'omby tokana sy roa lela na charrue, ny famafazana na ny roue semeuse ary ny herse na ny ragiragy. Fitaovana mandeha amin'ny motera na motoculteur iray ihany nefa dia mahavita ny vitan'ireo fitaovana 3 ireo miampy ny fidinjana sy ny fanetsana izay atao tanana. Ny motoculteur izay miteti-bidy 7 hetsy sy 4 tapitrisa hatramin'ny 5,7 sy 2 hetsy sy 5 tapitrisa ariary arakaraky ny tanjany. Maro ny tombontsoa mety ho azo amin'ny fampiasana fitaovana mandeha motera. Raha motoculteur zao izy dia mety mavita eo amin'ny 10 hectare na 7 hectare farafakely zany 7 hectare ao anatin'ny 8 heures de temps zany hoe ndray andro amin'ny ora fiasana zany dia mety hoe mavita an'izay 10 hectare zay ny motoculteur. Fa raha ny olona indray nefa dia mety hoe olona eo amin'ny 12 na 15 no miasa zay vao mety mavita 1 hectare. Ho an'ity toeram-pivarotana iray ity tsy mbola nahalafo na dia iray aza amin'ity fitaovana mandeha amin'ny motera ity izy ireo. Tamin'ity taona ity raha iray no lafo tamin'ny taondasy mahery 200 kosa ny fihavanana sarcleuse lafo no ity fitaovana ity tsy mbola misy fitaovana mandeha amin'ny motera mahasolo azy. Tsy ireo tantsaha araka izany no manjifa itony karazana fitaovana itony fa fikambanana na ireo tetikasa lehibe miasa amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra. Noho ny zava-misy any amin'ny toerana misy ireo mpamboly nefa dia voatery izy ireo mividy motoculteur. Any aminay zany manao labour dia faharoa manaraka an'izay afaka manao inona moa ty amin'le tanimbary manao an'le raha satria zao amin'izao fotoana zao zany masika ny asan-dahalo ny omby efa lany dia voatery ny tantsaha zany resaka kibota resaka tracteur agny zany le intéressé an'le izy. Mbola mila fahaizana ihany koa nefa ny fampiasana ny fitaovana mandeha amin'ny motera. Ny motoculteur izay natao ampiasana amin'ny velaran-tanimbary hatramin'ny 15 hectare. Mety hatratra hatramin'ny 20 tapitrisa ariary kosa ny vidin'ny tracteur ho an'ny velaran-tany mihoatra ny 20 hectare. Tsy mbola sahaza ny fahefa-mividin'ny tantsaha ny fitaovana tahaka itony ankoatry ny fanofanana tsy maintsy atao mahakasika ny fampiasana azy. Motorisé indray tsy maintsy mila teknisiana mampanao formation an zareo any hoe mampianatra na teknika zany na fomba fitondrana azy na ny fikojakojana azy tokony isy teknisiana mpanao formation azy dia mety hoe mbola ho sarotra amintsika zany mbola ampanao formation an'le olona amin'izao fotoana hoe crise zava-misy amin'ny eto amin'ny firenena zao. Hatreto ireo fitaovana nentim-paharazana ihany no mbola vitan'ireo orinasa malagasy mpamboatra fitaovana ilaina amin'ny fambolena. Afarana avy any ivelany avokoa ireo fitaovana mandeha motera antony mampanahirana ireo mpampiasa azy rehefa misy ny fahasimbana ka ilana piesy tsy misy eto amintsika. 4 taona isan-taona kosa no soja vokarin'i Madagasikara, 2,5 hatramin'ny 3 taona isaky ny hektara eo no vokatra azo. Mbola misy anefa ny vokatra voahodina hita eny an-tsena mbola vitsy izany raha ho an'ireo eto an-drenivohitra manokana. Ankoatry ny soja vovony izay mahazatra ny maro, orinasa tantanin'ny teratany sinoa iray no manodina ny ampahany amin'ny soja jifaina eto ampahany betsaka amin'ny soja jifaina eto Antananarivo. Fanadihadiana.
soja roa taona isam-bolana avy any Antsirabe no ahodin'ny orinasa sinoa iray, ronono vita amin'ny soja nanomboka tamin'ny taona 2004. Toeram-pivarotana eny eto Andrenivohitra no mivarotra izany rehefa voahodina ho karazana vokatra maro toy izay vita amin'ny ronon'omby, ao anatin'izany ny fromage izay mbola ahitana karazany maro, ny jus de soja ary ny glasy vita amin'ny ronono soja. Mampiditra eo amin'ny iray hetsy ariary isan'andro eo ity toeram-pivarotana iray ity izay ividianany mpanjifa tsy latsaky ny 10 isan'andro. Tsy mifidy taona ny mpanjifa tonga eto saingy ny maro amin'izy ireo dia noho ny toromarika avy amin'ny mpitsabo no ividianany vokatra soja. Ny client mpaketo aminay aloha zany zao ny akabetsahany raha hoe ho an'ny jus dia ny ankizy kely, ny mpanao baolina, mpanao rugby, mpanao foot, mpanao basket ohatr'izany satria hoe mitondra hery sy tanjaka ho an'zareo ilay izy ary matsapa an'izany izy mahita an'izay zavatra izay dia izay mahatonga an'zareo tonga misotro jus eto aminay foana. Dia ny fromage indray ilay fromage soja mibevoka ny tena mihinana anazy. Dia misy kokoa ny vehivavy efa mahazo taona izany hoe efa ho menopause izany dia mividy fromage soja izy eto aminay fa hoe mahatsara anazy hono izany hozy ny dokotera. Ahitana protéine izay tsara kokoa noho izay hita amin'ny hena ny soja, mora lavitra noho ny hena nefa ny vidiny satria dia tsy faina 500 ariary ny 100 grama raha toa ka tsy latsaky ny 10 ariary ny hen'omby na ny henan-kisoa ny 100 grama. Na dia ho azy izay fahamorana izay tsy raisan'ny rehetra ny fitiavana ny tsirony. Tsy tia mipoziny tsy tiavako an'ilay izy. Tiavako an'ilay izy ao misy calcium dia sady matsiro. Vokatra hita eny an-tsena efa ela ihany koa ny soja vovony, tsy faina 500 hatramin'ny 2,000 ariary ny fonosana iray arakaraky ny habeany. Tsy fantatra mazava kosa izay fomba nanodinana sy ny tahirin'ny otrikaina ao anatiny taorian'ny nanodinana azy. Mampatanjaka, io no an'ny soratra eo amin'ny fonosana. Ny soja tonga dia soja pure zany totoina dia lasa mamery soja. Dia ny sasany endasina dia asiana siramamy dia lasa mamery tonga dia hoanina. Mamery zao ilay ronono soja, mamery ny herin'olona tsy ampy hery dia misy calcium ilay anankiray. Dia ny kafe soja ho an'olona tsy ampy torimaso. Sy ampiariny mbola ahafahana mivelatra tsara ny fambolena sy ny fanodinana soja. Ny farany herinandro teo no nisy ny fiona teo amin'ny masovony Indonezia ary Tonto Agardin Nata sy ireo tompon'andraikitra sy mpandrarara toe-karena anetsehana indray ny sy ampiarina soja eto Madagasikara. Izany moa dia tafiditra ao anatin'ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny firenena Indoneziana eo amin'ny sehatry ny fambolena. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray andro maneran-tany natao hijerena manokana ny autiste androany roa monja ny fikambanana afaka mikarakara ireo ankizy autiste eto Madagasikara. Ankizy 450 amin'ireo anarivony manerana ny nosy any no misy mikarakara. Mbola lafo ny tsara ny fikarakaran'ireo ankizy autiste na ny ivelany na eto amintsika. Manoloan'izany mbola adogoavana ny fitonjovana manokana ireny ankizy ireny eto amintsika. Izy ireo izay azo tezaina tsara aleo teny fanampana zavana. Anjaton'ireo ankizy malagasy no autiste. Ny autisme dia fihetsika sy endrika isehony tsy fahatomombanana amin'ny ampahany amin'ny fivelaran'ny atidoha amin'ny mahataova azy ka mahatonga ny taonan'ny saina tsy hifanaraka amin'ny taonan'ny vatana. Izany hoe tsy areti-tsaina na aretina akory fa fahatarana fotsiny eo amin'ny fivelaran'ny saina. Vitsy anefa ireo manantona toeram-pitsaboana sy fandraisana tanana azy ireny ka vitsy arak'izany ireo fantatra. Ny tsy fahalalana no tena antony voalohany indrindra mahatonga izany. 5 taona izao ity zaza ity. Efa 3 taona izy vao fantatra ireo ray aman-dreniny fa autiste. 5 taona izy fa tamin'izy efa 3 taona zany vao hitako hoe izy tsy mahay miteny zany fa tanao ilay mamopotipotika taratasy ilay foana nataony dia izy miteny fa tsy fantatra ilay zavatra teny eny. Aretina hatrany am-boka ary tsy misy fanafana ny autisme. Fitsaboana hanitarana ny sain'ireo zaza no azo atao. Mbola eo mpikarohana momba ity aretina ity avokoa ireo manam-pahaizana eran-tany. Tsy tena mazava tsara hatreto ny antony tena mahatonga ity aretina ity. Ohatrany hoe tsy fikarakarana avy any amin'ireny tamin'ny voalohany dia efa nialy izay tsy nanao an'izay intsony tsy izay intsony ny causen'ilay izy zany sady manjary lasa culpabiliser be an'ilay mère fa izay ilay teneniko anao izay hoe hatrany am-boaka io donc any amin'ny fiforonan'ny cellule nerveuse mihitsiny no misy tsy mety dia tsy misy hoe namindra par contre génétique misy resaka gène zany ao anatin'ilay izy. Mbola vitsy ireo ivitoerana mikarakara ny zaza autiste eto Madagasikara. Vao tamin'ny taona 2014 no nitsangana ny fikambanana voalohany mikarakara azy ireo ary vao 2 monja izy ireo ankehitriny.
vitsy arak'izany ireo ankizy no efa misy mandray an-tanana sy mikarakara. Ny tena nampirisika anay anangana ny fikambanana association des autistes Madagasikara satria aloha voalohany indrindra dia mananjanaka autiste zahay. Tena tsy nisy, tena tsy fantatray mihitsy izany nandritra ny fotoana maromaro hoe namanjoany zanakay dia noho izany izay nitady hoe inona marina dia noho nahita izay hoe autiste ny zanakay dia hoe alao raisina izay afaka atao. Sarotra ny fikarakarana ireo ankizy autiste, mila fanatonana sy fikarakarana manokana ny ankizy tsirairay. Raha ho an'ireo ivitoerana eto Madagasikara, mbola mandany eo amin'ny manodidina ny 200 isam-bolana eo ny saran'ny fikarakarana ny ankizy tsirairay. Efa misy ny tantsorika avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana, mbola mijanona eo amin'ny fampahafantarana ny autisme ihany anefa izany. Misy ny tosika omen'ny Ministeran'ny Fahasalamana amin'ny fampahafantarana indrindra ny autisme ao anatiny efa misy ny politika nasionaly momba ny fahasalaman'ny saina satria dia afaka araka nambara teo dia efa tafiditra ao anatin'ny fahasalaman'ny saina koa le resaka autisme dia efa mpandala mpamolavolana ihany koa ny lalàna mikasika ny fiarovana ny zon'ny olona ataontsika hoe manana fikorotanana ara-tsaina. Efa vita izy io fa alefa eo anivon'ny gouvernement. Vao enitaona izao no nahazo vahana ny fikarakarana ny autisme maneran-tany. Mbola tsy ampy ny fikarohana ny mety ho fitsaboana azo atao amin'ity aretina ity. Any Kanada no efa mivoatra indrindra ny fikarakarana ireo autiste. Na dia manahirana aza ny fitsaboana, afaka miaina toy ny olon-drehetra ireo ankizy tratra nyity trango ity. Iray amin'ny ankizy 50 no tratran'ny autisme maneran-tany amin'izao fotoana izao ary iray amin'ny zazalahy 4 tamin'ny taona 24 nanomboka nankalazaina maneran-tany ny andro maneran-tany ho an'ny autisme ny fihaonana tampon'ny firenena mikambana nanapaka ny daty ny 2 aprily ankalazana izany tamin'ny 12 desambra 2020 ho antsika eto Madagasikara vao tamin'ny herintaona no ankalazana izany voalohany ary ny faharoa no tamin'ity taona ity mbola misedra olana ity sehatra ity eto amintsika satria vitsy ny toerana afaka mikarakara sy mandray an-tanana ireo zaza autiste. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray vaovao isan'ny andrasan'ny mpanara-baovao maro ny toy ny fanoloana ny Prime Ministra Frantsay iray andro taorian'ny famindrampahefana teo amin'ny Jean-Marc Ayrault sy Manuel Valls ny voakandroany tamin'ny 12 sy fahefany tany an-toerana tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly eo anivon'ny Élysée ny anaran'ny mpikambana andrafitra ny gouvernemanta vaovao. 12 izy ireo no andrafitra ny gouvernemanta Tarina-Andriamatoa, Manuel Valls, valo vehivavy ary valo lehilahy 14 ireo nijanona teo amin'ny toerana maha-ministra azy ireo ary 2 kosa no anarana vaovao dia i Ségolène Royal sy François Rebsamen. Ny zoma ho avy izao no isy ny filan-kevitry ny ministra voalohany ataony ireto mpikambana ireto amin'ny herinandro avy kosa no andorana ny anaran'ny sekretera-panjakana. Fa tahaka ny mahazatra dia ireo zava-bita miavaka no entsika manakatona ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity. Hercule tsy ilay mpanao sarimihetsika malaza akory no entina aminao androany fa tigre lehibe nahazo ny diplôman'ny Guinness 2024 ary avy hatrany ary izany. Hercule no voasikajo tigre goavana maneran-tany araka ny fanadihadiana taony teo anivon'ny Guinness. Antony iray nanomezana azy ny diplôma mendrika ao amin'ity taona ity. Karazana liona sy liona vavy hybride no nampivadiana, ahitana karazana fody tarazo samihafa ka niteraka karazana rasy hafa toa an'i Hercule. Io no natonga ny habeny mirefy 3,3 metatra eo amin'ny halavany ary milanja 12 sy 700 kilao. Liona lahy ity biby ity ary eo amin'ny valan-javaboary Myrtle Beach Safari ao Caroline du Sud ao États-Unis no misy azy. Saka goavambe no fiantson'ireo mpizahatany mpitsidika. Mazava ho azy fa vao mijery azy ny rehetra dia mieritreritra hoe tsy mihinana olona ve ity sakabe ity. Araka ny mahabiby azy, efa voabaiko fony izy voateraka Hercule laha tsy mampaninona an'ireo mpibaiko azy ny mifanerasera amin'ny isan'andro. Notezaina hatramin'ny farafahakeliny ary tsy mahafantatra ny aza sy ny fitadiavana sakafo toy ireny biby analy ireny. 4 metatra mehery ny ahavony rehefa mitsangana ireo tongony. Afaka manakatra fiara mpitatitra na ihany koa azo iray mihitsy. 3 taona izy amin'izao fotoana izao ary mahalany hena mitetina 520 € isan'andro na 4,100 ariary. Izany hoe raha eto amintsika ka 7 ariary ny hena iray kilao, mahalany hena 7 kilao isan'andro izy. Henanombo sy akoho ny tena sakafony. Raha ny fanazavany avy amin'ireo tompona ndraikitra indraindray mahalany hatrany 2,3 ariary na 100 € ny fandaniana atao aminy.
Biby arova ny hercule ary inolany tamingana ankehitriny. Miami, Floride ary Ellipse no ahitana karazana biby toa azy saingy samihafa ny habeny ao amin'ireo valan-javaboary natoraly ireo. Manana lanja ny eo amin'ny teratany amerikanina ny fisian'ny hercule sady manintona mpizahatany no miavaka amin'ny fananana biby miavaka eran-tany. Raha ho antsika malagasy ny fanondranana tsokosoko no mahazo vahana ka ny amin'ireo biby inolany tamingana eto amintsika azy lasa ny ivelany avokoa toy ny sokatra sy ny tanalahy ary ireo biby lava samihafa. Saika tsy hita firintsony ihany koa ny fosa sy ny kary. Dia ny fanadihadiana mahakasika ny hercule no entin'ny haingo rakotoarisoiny ihany koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ity ariva ity misaotra anao hatrany niaraka taminay hatramin'ny faramamy fotoananao indray raha mpitso amin'ny iray oro veloma tompoko.